Falafiny politika hatrany hanomboka atsoatsy ny asandreo ben'ny tanàna vaovao. Raha tsy arivona kosa dia tamin'ny taona fito sy roa arivo no nanana ben'ny tanàna farany farim-piadidina Antananarivo. Tao aorian'izay dia napetraka avokoa ireo filohan'ny délégation izay misahana ny tanàna Antananarivo. Mila dingana nefa ny fametrahana an'izy ireo tao ny fanaovana passation de service ohatra raha ohatra ny fanadidina mahakasika an'izay. Nivoaka omaly tamin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana ben'ny tanàna izay natao tamin'ny faraka amby telopolo ny volana Jolay raha ny teto amin'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra ary Tasy sy Bongolava. Ny tena olana tsikaritra nefa dia misy bangy eo anivon'ny fitantanana raha toka tsy manaraka ireo fepetra-takiana mialohan'ny tantanana tanàna iray. Antony tsy azo ataotao foana ny resaka famondrana na ihany koa passation de service satria tokony fampitohy avokoa ny asa rehetra mba tsy hiangana amin'ny tsy misy rehefa tonga eo amin'ny fitantanana. Nety tsy mbola misy fanondram-pahefana azo atao aloha raha tsy ao aoriana io ataoko hoe famondrona raha ataon'ny solon-tenam-panjakana io zany ampianarana n'ilay ben'ny tanàna miditra sy ilay ben'ny tanàna mivoaka ny votoatiny zany fanondram-pahefana zany. Ny antony nanaovana an'io zany dia voalohany indrindra aloha mba ataontsika hoe manaraka ny fenitra ny fanondram-pahefana ny fanolorana n'ilay ben'ny tanàna vaovao ny fitantanana ny tanàna. Io zany efa misy fiofanana nataon'ny préfet sy ny lehiben'ny district nataon'ny NDDL kasika an'izay. Faharoa mba hiarovantsika ny fananan'le voniboka patra tsy tsara-pahefana satria rehefa ratsy voatra ny fampitantanana sy ny famondram-pahefana dia mety ho betsaka ny fananan'ny voniboka patra tsy tsara-pahefana indrindra ny commune zany ho very anjaviny. Fa mariako manokana ireo le tahiri-kevitra isan-karazany satria zay mahazatra antsika malagasy loatra zay rehefa mamindra fitantanana ohatran'io dia foana avokoa ny tahiri-kevitra rehetra nefany iarahantsika malala tsara fa miainga amin'ireny tahiri-kevitra ireny avokoa no ahafahana mitantana tsara ny voniboka patra tsy tsara-pahefana. Mila fampahafantarana ny teo aloha ny tena marina dia le passation morale entina andinihana mazava ny drafitra tokony apetraka. Ireo mpiara-miasa, ireo mpiara-mombonantoka sy ny asa dia tokony hazava ampitantana vaovao. Tsy vita iray andro ny famondrana toerana na dia efa nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ary ny anarana amin'ny mahabe ny tanàna vaovao.